Natao teto Antsirabe ny faran'ny herinandro teo ny Fiadiana ny Tompon Dakan'I Vakinankaratra amin'ny Taranja Bokon'Hozatra izay nahitana mpandray anjara 12 mianadahy avy amin'ny klioba enina. Miroborobo ary mahaliana ny tanora ity taranja ity satria sady fanatanjahantena ny fitazaham-batana ary tsara toerana ny atleteto Vakinankaratra eo amin'ny sehatra nasionaly. Ho an'ny eto amin'ny ligin'i Vakinankaratra nefa dia mbola olana ny fampitaovana. Isan'ny sakana kely ho an'ilay mpity anazy izy io satria na ny ofan'ny salina na ny fananana an'ireo fitaovana ireo tsy moramora satria na anatina fanomanana championnat régional loatra zao zany farafa kely mba tsy hoanina manodididina eo amin'ny 10 hetsy eo na ny atleta anankiray. Mba tsy tenenana hoe faharoa na fahatelo tsika hatramin'izay fa tsika manana ny anjara toerantsika foana hatramin'izay matetika tsika eo amin'ny laharana faharoa foana aloha zany toerana misy ny faritra Vakinankaratra fa kosa mino sy manantena izay fa ho lasa lavitra amin'ity taranja ity ireo ankizy ireo. Misy ihany koa ny fanomanana izay atao any ivelany mba hanantena isy ekipa pirenena ny avy eto amin'ny Bokon'Hozatra Vakinankaratra. Nahitana sokajy enina ny fifaninanana ka toy izao ny vokatra. Teo amin'ny sokajy misy ligin'i nandrombaka ny Tompon Dakan'I Vakinankaratra rariny aina Jeanne Pierrette ary laharana faharoa amin'ny aina Sylvia. Sokajy mainsy fizika Tompon Daka RANDRIA Antsirabe herisoanirina mamitiana ary laharana faharoa ramanandray be anjany aina Eli. Teo amin'ny sokajy body classique Tompon Daka razanakoto William Valérie ary laharana faharoa santatry ny aina Nelson Adz. Sokajy body latsaky ny 70 kilao Tompon Daka rakoto ary mamonjy miandro soa raha fiononan-tsokanto Eli ny Tompon Daka teo amin'ny ohatran'ny 70 kilao. Tompon Dakan'I Vakinankaratra teo amin'ny sokajy mihoatra ny 20 kilao rajoana ary vony haingotiana santatry ny aina. Izy folo mianadahy araka izany no isolotenan'ny Vakinankaratra hiatrika ny Fiadiana izay ho Tompon Daka Madagasikara Taranja Bokon'Hozatra hatao any Antananarivo amin'ny faran'ny herinandro ity.